Fionana iraisam-pirenena telo lehibe dia ny fivorian'ny APF, fivoriana tampony Comeza ary ny fivoriana tampony faha 40 francophonie no ampetran'ny ny Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Ankoatra izay dia handray fionana ara-panatanjahantena iraisam-pirenena lehibe telo samy hafa ihany koa i Madagasikara dia ny Coupe Davis, ny CIJSOI ary ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny tsipika Netbe. Varavarana andraisana vahiny eny amin'ny commune Ivato. Amin'izao fotoana izao dia maro ny ezaka entin'ny commune hanatsarana ny toerany. Manana anjara ngeza be ao anatin'izany ny commune. Anisan'izany ny fanamboarana ny tanàna zany izay angamba efa tsapana hitanareo fa nanomboka natao fanaovana an'ireny zaridaina rehetrarehetra ireny, fijerenan'ny fahadiovana, ny fanamboarana ny lalana rehetrarehetra manodidina aty Ivato aty. Efa ataontsika hoe efa lasa any amin'ny ampaha-efatry ny asany angambany zany izay raha resaka fanamboarana lalana ohatra. Dia anisan'izany koa ny resaka fandriampahalemana. Le fandraisana an'ireto fivoriana iraisam-pirenena reto moa zany dia entité maromaro no mikarakarana izy io, ka tsy ny commune rehetra zany fa ny commune moa manana anjara asany izay efa ao anaty programme efa mipetraka ho an'ity taona ity, fa misy koa zany ireo olon-kafa na andrim-panjakana manampy ny commune amin'ny fanatanterahana zany fanatsarana mba ahafahana mandray an'ireo saika be ireo. Ankoatra ny asa tanterahan'ny commune, andalana amin'izao fotoana izao ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato, fanamboarana ny lalana vaovao Ivato Tsarasotra, fanamboarana izay ho vita mialohan'ny fionana tampony francophonie amin'ny volana novambra izay ahatongana vahiny hatrany amin'ny anarivo maro ary filoham-pirenena avy any amin'ny tanin'ny teny frantsay toy ny filoha frantsay François Hollande ary ny filoha ivoiriana Alassane Ouattara.